Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Arainao ny alasinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 7 ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramo ka izahao aky radio. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Apokalipsy 3:20 ny 5:1. Ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voahomana tahaka ny ampakarina efa miaingo eo amin'ny vadiny. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Arainao ny alasinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 7 ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramo ka izahao aky radio. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Arainao ny alasinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 7 ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramo ka izahao aky radio. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Apokalipsy 3:20 ny 5:2. Ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voahomana tahaka ny ampakarina efa miaingo eo amin'ny vadiny. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Arainao ny alasinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 7 ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramo ka izahao aky radio. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Arainao ny alasinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 7 ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramo ka izahao aky radio. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Apokalipsy 3:20 ny 5:2. Ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voahomana tahaka ny ampakarina efa miaingo eo amin'ny vadiny. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Arainao ny alasinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 7 ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramo ka izahao aky radio. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Arainao ny alasinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 7 ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramo ka izahao aky radio. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Apokalipsy 3:20 ny 5:2. Ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voahomana tahaka ny ampakarina efa miaingo eo amin'ny vadiny. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Arainao ny alasinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 7 ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramo ka izahao aky radio. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Alleluia. Amin'ny fianarana lehibe indray rasana babalany ao amintsika amin'izao fotoana izao, fa ary tena komena aminao eto androany anatin'izao fandarantsika vavaka fiambenana izay raha anao fandarana Andramo ka izahao ny aky radio ary ny mpikambana ato anatin'ny groupe izay maharesy dia tahiny tompontsika tsirairay avy ary dia manao fiadanana tompo amintsika rehetrarehetra izay tonga tratrantsy eto amin'ity androany ity. Dia ny fiadanana tompony eo amintsika tsirairay avy misotranao fidy araka aminay eto indray amin'ity alina ity adindray sasany ny raha antsika eto, adindray sasany fampahirintsika amin'ny alalan'ny hira, amin'ny alalan'ny vavaka, amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra ihany koa. Tahito paritsika rehetrarehetra tonga soanareo izay vao androany vao tonga eto dia tena aminareo tsy kisendrasendra koa no natogavanareo fa tena misy raha ilahin'ny tompo anareo
tsy kisendrasendra na hitanao an'ity fandarana ity fa efa voalahatra izao ka dia mahareta hatramin'ny farany. Tsy ho faty-antoka koa ianao amin'ny fotoana izay laninao eto fa Andriamanitra ny hanatanteraka izay rin'ny fonao fantany raha teo ny antony itadiavinao azy dia izy any hamalifaly fonao, hampitombo fononao, hampitrakanao raha mitanolika anao amin'izao fotoana izao. Tahito tsika rehetra. Tahito ihany koa tsika izay efa paketo niditra voalohany androany ka izay miditra voalohany moa tsika mena tsodrano mahafinaritra be raha navavitsika nambinitso Makrina any Koweity niditra voalohany androany. Tahitoko Makrina dia tahitoko tsika rehetra izay any Koweity, Arabia Saodita, any Chine, any Madagasikara ary any Oman dia mahazo an'ity tsodrano ity daholo ianareo raha navavy Makrina Isaia 7:20 no omenanao androany. Isaia 7:20 vakotra izao minaran'i Jesosy. Izao no lazainy ray avo sy manerinerina izay monina mandrakizay masina no anarany. Ao amin'ny fitoerana avo sy masina no onenako ary eo amin'ny torotoro fosiny maniry-tena. Ambelimbelona ny fanahany maniry-tena sy ambelimbelona ny fonony torotoro fo. Alleloia. Amen. Raha maniry-tena ianao eo aminao ny toetr'Andriamanitra androany. Raha torotoro ny fonao dia eo amin'ny fonao eo no ambelombeloman'Andriamanitra. Ny fonao ao aminao izy ny toetra ho fitoeran'Andriamanitra ny ianao raha navavy Makrina dia tahiny tompo isika rehetrretra. Navavy Makrina Koweity, Tina Rakotoarizaka France, Koda Leonie Koweity, Serina Rozmina France, Tonga Soa Erikarak France, dia tahiny tompo Soameva France, ao ihany koa i Tina Serikoko Chine, Ando Andry France, tahiny Jesosy Kadaka Malala France, Maya Randriamalala Miria Randriamalala Madagasikara, Samina Kamaradin'i Jesosy France, Felana Rakoto France, Berty Sava Koweity, Andrianjapy Niasina Madagasikara, Alazana Monique Koweity, Itody Ramonso France, Angolina Rodriguez Arabia Saodita, Jesosy Mpandresy Madagasikara, Asina Apôstôly Madagasikara, Tongasoa Tsiry Amboaramiel France, Pambeazana Fitahina Madagasikara, Rantalina Mani Charline Madagasikara, Fabiola Zanakadapa Koweity, Adasika Patici France, Sandola France, Tongasoa Koweity azafady, Lovlitina France, tahiny tompo ihany koa Razana Soa Sylvie Koweity, Jesosy Noeriko Koweity, Berty Sava Koweity, Angèle Pagès France, Angelina Diamant Chine, Angela Arbelo Oman, Nena Mainso Italie, Toy Jesosy mandrakizay Allemagne, Verselina efa teneniko teo, Mapionina France, tonga soa tsika menakavy. Alleloia. Tahiny tompo daholo tsika rehetrarehetra ary dia maharetatra amin'ny farany isika tsirairay avy. Milo ny zatrrehetra izao daholo tsika mivavaka metraka ny fotoantsika eo am-pilatan'Andriamanitra. Raha navavitsika Angelina Rodriguez any Arabia Saodita, izy no hitondra antsika anatin'ny vavaka fanomboana metraka amin'ny fotoana am-pilatan'Andriamanitra. Dia avy eo hiditra eto zokintsika Felana Rakoto hitondra antsika anatin'ny tenin'Andriamanitra ary hivavaka amin'ny firenena raha navavitsika Erika eto France. Ireo ny ekipa miaraka amiko eto androany miaraka aminareo maharetatra amin'ny farandondolo antsika aloha hivavaka hametraka amin'ny fotoana am-pilatan'Andriamanitra. Angelina Rodriguez hanao ny fitenenana. Alleluia. Mankasitraka indrindra pastera nanome fitenenana dia manonona ny fiadanan'i Jesosy Kristy Tompo amintsika tsirairay avy izay tonga manaraka indray izao vavaka fa fiambinana izao. Iaraka hivavaka tsika miaraka amin'ny fotoana am-pilatanan'Andriamanitra. Andriamanitra ray Jehovah tompony maro, ho anao irery ny voninahitra mandrakizay. Amen. Jehovah indray ny fifaliana ty anatinay, velonay natrapamonjena noho ny indrafona sy ny fitiavanao lehibe. Indreto izay Jehovah no arovanao nandritra ny tontolo andronay iny, tena hoe no tahinao tamin'ny lafiny rehetra. Tahinao izay tamin'ny asa mandraranay, nomenao ny hery, ny tanjaka, ny fahasalamana, ny sakafo izay sahaza ho anay. Saoranay anao izany fahafitiavana ho anay lehibe. Dia misaotra koa ny amin'ity fotoana izay mbola omenao anay ahafahanay miombom-bavaka eto anatrehanao indray amin'iteny ity. Ary isaoranao lehibe dia lehibe ny fotoana sy ny fahafahana rehetrarehetra izay mbola
malalaka ny mbola ahafahana mitoro malalaka ny teninao ankehitriny. Tena hoe mbola tombony lehibe ho anay izany Jehoandriamanitra. Ankehitriny arandeha fona aminao raha ny zavatra nataonay tsy manaraka amin'ny sitraponao, mamindrafo aminay araka ny habeny indra fonao Jehovah mamelany lokay. Ary ankehitriny dia apetraka am-pelantananao ny fitaovana hoentina manatotro sy fandarana eto ninona fitaovana ampiasaina eto, ny any amin'ny foibe, ny any amin'ny sambatan'olona isan-tokantrano terakofondra sosarobidinao, ary ny fanelingelenina ratsy rehetra dididiana sy rohana tsy manan-kely tsy manam-pahefana amin'ny anaranao Jesosy, ary fanatrehanao Jehovah ny ilainay satria zava-poana ihany koa ny ataonay eto raha tsy misy ny fanatrehanao, ka izay rehetra ho ataonay eto dia ataonay ho voninahitry ny anaranao. Ankehitriny izay Jesosy dia faly satria efa notahinao ny ara-nofonay, nomenao ny sakafo ny nofonay, dia ankehitriny koa fanahinay tsy avelanao ho diso anjara tsy avelanao ho diso anjara amin'ny sakafo mpanahy avy amin'ny alalan'ny tenao, satria ny tenao milaza manao hoe tsy ny mofo ihany ny iveloman'ny olona fa ny teny rehetra izay aloky ny vavan'Andriamanitra. Dia mitenena aminay araka ny fombanao Jehovah fa voninkainanao izahay mpanomponao, dia fanamasinao ny ametraka ny teny ambava ny mpanomponao hitorovy ny teninao, ary ao koa indray aman-dreny ara-panazy amelapelatra ny teninao, ao ny hitondra ny favaka ho an'ny firenena, ao koa ny mpiaina dia tahiomba ho ben'ny mpakatao fa tsy ben'ny mpanadiny fotsiny ihany, ka ahazo hery raha mivoaka vita amin'izao fandaran'izao. Dia voninahitry ny anaran'olona ihany no ataonay eto. Aleloia, amen. Aleloia, mankasitraka indrindra andranam-bavitsika Haingonirina Rodriguez tao anatin'izay vavaka izay noentiny tamintsika teto izay. Dia Andriamanitra manam-pahasoavana anie hamaly fitianao mitombohozitra dia mitombo fahasoavana hatrany hatrany ranabavy Rodriguez. Ao koa nareo izay mbola tsy voarabako teo Thierry Albenja tonga soa Lantonirina, Thierry Albenja France, Lantonirina Liban, Haingonirina Andrinasolo France, vaovao niova France, sy ny apôstôly Madagasikara. Tahiny tompontsika mianakavy. Halleloia. Izay no ny amin'iny dia andao arytsika aloha hihaino hiritsika aloha. Halleloia. Hihaino hiritsika dia anatin'ity herintsika iomakomana amin'ny tenin'Andriamanitra, hidirantsika amin'ny tenin'Andriamanitra. Dia maka toerana tsara ary ianao fa hiditra amin'ny hira fidirantsika. Ataontsika ity raha mampinaritra be, ataontsika tamin'ny alim-bavaka ity meno finaritsika rehetrarehetra, dia rehefa indretsika mihaona tahiny tompo daholo daholo. Meno finaritra daholo ary. Soavana izay ny fandresy lalina loatra tompo ny fitiavana idio misaotranao ny foko azaka
izany fanesy nalina loatra tompo ny fitiavana itiao misaotrana ny foko manjaka misaotrana tompo ny fitiavana biterana tompo mamindra foiana ny fitahiana isanandro hiteranaoa isanandro isanandro tena tiaio lalany tantaranaoa tsy drakiny sakio kanezopantoka de manatenana kinony wavikotu hewakanana isaotrana tompo no ny fitiavana biterana tompo mamindra foiana ny fitahiana ny fitahiana isanandro hiteranaoa isanandro isanandro Critica avvisato non ti avvinavo non funzionavo e non passava non esistava sei una lunga che era mi succede unificato da mia terra ogni giorno mi chiedo di tu ma chi sarà Gesù Halleluja, tehaka mafy koa an Jesosy a, halleluja. Mahafinaritra be le hira sotran'Andriamanitra isika. Zaho zao ry havana tena teneniko anao mihitsy fa tena fankasitrahana an'Andriamanitra mihitsy aho io. Ny antony dia izao. Tamin'ny zoma sy tamin'ny sabata teo nisy fitondranam-bavaka manokana mihitsy fa misy olona eo amin'ny 4 eo ambava ahoana ny fahafatesana. Tena hoe ambava ahoana ny fahafatesana. Misaotra ny Sylvie, tia Sylvie ilay hira, mankasitraka Sylvie. Ambava ahoana ny fahafatesana fa nentinam-bavaka tamin'ny sabata teo nentinam-bavaka manokana mihitsy. Fa ny titran'ny hira teo moa ina moa aloha mampinona mamalen'ilay iza moa ny titran'ny hira teo ny fitiavanao angambany izay taon'Andrianina ilay mihira raha tsy diso aho. Raha diso aho dia mampinona ny itsy azy azafady olona 4
indrindra fa ny roa na telo amin'ireo tena efa hoe tena mbavahoana ny fampatesany. Dia za zao eritreretinareo, za zao tena mankasitraka an'Andriamanitra, tena mbola feno fankasitrahana be an'Andriamanitra mihitsy ahako, satria hatramin'izao aloha za hatramin'izao tsy handeha ataoko hoe hatramin'izao aloha fa izay ny finoako, alleloia, mbola tsisy maty, alleloia, mbola tsisy maty. Misy amin'ireo efa herinandro tsy nahatsiaro tena, efa herinandro tsy nahatsiaro tena. Ny sasany amin'ireo efa tena laneky ny dokotera hoe tena mpanomboka manontany hoe firy moa zanak'izy ity sy ny mampiantso ny vatany, satria efa mbavahoana ny fahafatesana. Fa ny ahy mbola isaorako an'Andriamanitra ary mahafaly be anahy mihitsy, mbola tsy nahare fahafatesana aloha zany hatreto, mbola tsy nisy mesazy tonga hoe izay fa lasa na zavatra zany dia tena mahisitsika misaotra an'Andriamanitra ry havana. Fa zany misy olona anankefatra ny tombonandro fahavelomany androany tena hiterana an'Andriamanitra. Ianao io nge ravina ka hiterana an'Andriamanitra ny tombonandro mpahasoavana mbola hiainanao io e. Tsy haiko ianao raha mba efa faly be mihitsy nisaotra an'Andriamanitra tamin'izany hoe misaotra Andriamanitra fa velona ahako. Tsisy an'ny olona entina mbavaka amin'izany ianao hoe mba entina mbavaka fa tena efa mahativy farany, fa io ianao mbola salama tsara. Mino aho fa tsy adinonao ny misaotra, na dia izao fotsiny ary ianao no misety tokana hoe misaotra Jesosy, tena misaotra Jesosy, fa zava-dehibe izany. Fa n'Andriamanitra ny voninahitra, ohatra isika hiditra amin'ny tenin'Andriamanitra, hiaraka amin'ny zoky fianarana-kotsika ao anatin'ny tenin'Andriamanitra ka andohako handrosoantsika izy dia rehefa vita moa ny toroteniny dia verina eto ihany tahaka ny mahazatra mitondra famelapelanana ny toroteny. Alleloia. Ny voninahitra daholo ary isika zoky fianarana-kota hanao ny fitenenana. Pastera, tain'ny tompontsika rehetra, raisiko ny fahasoavana lehibe ho andray ry havana nitondra ny tenin'Andriamanitra ao antsika amin'izao alina izao. Ny tenin'Andriamanitra izay fampizarantsika dia ao amin'ny epistiliny Hebreo 12:9 izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Ny soramandry ambony filazan-tantara mampiseho ny herin'ny finoana sy ny valiny. Fa raha tsy amin'ny finoana dia tsy misy azo atao azoana sitraka aminy. Fa izay manantona an'Andriamanitra dia tsy maintsy mino fa misy izy sady mpamaly soa izay mazoto mitady azy. Amen. Eto ny tenin'Andriamanitra ry havana dia milaza amintsika ny fomba atao azoana sitraka avy amin'Andriamanitra. Azo lazaina ry havana fa varavarana anankiray tsy maintsy hananana mba ahitana fitia eo anatrehan'Andriamanitra ny finoana. Androany ary tsika dia hianatra ny atao hoe finoana. Inona tokoa moa ny atao hoe finoana? Voalaza ny tenin'Andriamanitra ry havana fa tsy maintsy mino tsika, izany hoe ny finoana dia fanehoana ny zavatra tsy hita maso fa voalaza ny tenin'Andriamanitra ihany koa fa ny finoana dia avy amin'ny toriteny. Noho izany ry havana dia manentana antsika sahady hiaino handinika hisaintsaina mandrakariva ny toriteny fa avy amin'ireny no ahafahantsika mampitombo ny finoantsika. Inona tokoa ary ny atao hoe finoana? Maro mantsy ny olona ankehitriny ry havana manafangaro ny karazam-pivavahana sy ny finoana. Zavatra roa samihafa ireo ka mila haintsika tsara ny manavaka azy. Aka ohatra ry havana, raha misy olona anankiray ohatra hoe mananohy ny fivavahana atao amin'ny katolika izy, dia avy eo izy ry havana ohatra hoe nifindra atao amin'ny protestant, dia maro ry havana ny olona no mety miteny manao hoe ary niova finoana nga ianao. Izany hoe izay ny fitenin'ny olona fa tsy tompoko ny valiny. Tsy izay ilay finoana tian'ny tenin'Andriamanitra tenenina eto fa hoe niova anara-piangonana fotsiny izy. Izany hoe ny atao hoe finoana izany
dia raha tena vabazana natao hoe tena finoana dia finoana an'ilay Andriamanitra nahazo izao tontolo izao. Ka mipetraka ary ny fanontaniana hoe mino izany ve ianao? Io ilay Andriamanitra ivavahantsika sy inoantsika ry havana dia afaka mamindra tendrombohitra raha ilaintsika izany. Dia io ilay Andriamanitra izay anehoantsika finoana io koa dia afaka mamonjy asa ianao ao anatin'ny zavatra sarotra indrindra. Dia io ilay Andriamanitra inoantsika fa afaka manangana ny maty izy eo amin'ny lafiny rehetra, eo amin'ny fiainako sy eo amin'ny fiainanao, satria io ilay Andriamanitra velona izay ivavahantsika zanak'olombelona. Tsy miova omaly sy anio ary mandrakizay ry havana ilay Andriamanitra antsika. Io ilay tsy afaka ho ambavanao rehefa tojiny mafy sy ny sarotra ianao, tojiny olana, tojiny loza, tojiny aretina, dia ao ambavantsika mandrakarivo ilay Andriamanitra io. Ka mahatonga anao miantso eo anatrehan'ny loza manao hoe Andriamanitra Jesosy io. Dia tahaka ny zanaka anankiray tsika ry havana rehefa tojiny mangidy na tojiny zavatra sarotra indrindra, dia eo anatrehan'izay ohatra hoe atao ohatra amin'izay hoe tojo-olan'izay ohatra ny hoe mahita biby masiakisika dia miantso mafy tsika manao hoe mama, neny eo mety ho marina ve? Na ohatra koa hoe azo lazaina fa hoe mety hoe mandeha ho azy lay finoantsika amin'ilay hoe miantso any mamy ianao hamonjy anao, satria mety hoe mahita biby mampatahotra anao, biby masiaka izany, dia eritreretintsika hoe hamonjy antsika ny neny. Fa raha indray tantara kely anankiray indray ry havana dia izay efa tena hoe mety efa fantatritsika loatra ilay tantara kely izay ho lazaiko eto, dia ny tantaran'ny Lazarosy sy Maria ary Jesosy ry havana. Dia rehefa maty efarana na efatrandro ry havana Lazarosy ilay anadahany Marta sy Maria, dia tonga Jesosy ary nanantona tamin'ny andranomaso Maria, izay inona ny antony nitomaniny andranomaso, satria izy laza tamin'ny tompo izy manao hoe ahoana izy raha teo ianao izy dia tsy maty ny anadahako. Izany hoe izay ilay finoana nanana amin'ny Maria ry havana, fa ny tompo dia mahay manasitrana na toy inona aretina. Dia fa izao hozy Jesosy hoe navalina izany, tsy voalazako va hozy fa raha ino ianao dia iso ny voninahitry ny ray. Ry havana teto ny tompo dia nampianatra ny Maria izy, hozy izy hoe fa tsy ny aretina ihany ozy no voavahan'ny finoana, fa eny hatramin'ny fahafatesana azy. Dia izay ry havana no lazain'i Jesosy tamin'ny Maria. Dia hozy koa izy hoe izao izy izy ny fananganako velona, dia izay mino na maty aza hozy izy dia velona indray. Io ilay finoana izay nontsika fa tsy anaram-piangonana ry havana, na koa hoe tsy atoko-pivavahana, fa manaraka an'i Jesosy tsika. Io no nampianarina antsika mandraka androany ny atao hoe finoana, ary voasoratra hoe ny zavatra rehetra dia hainy mino atao. Ry havana, izay mihaino izao
fandarana izao dia izao mila mianatra tsika, mila mahafantatra ny atao hoe finoana zasy ianao, satria voalaza fa tsy misy zavatra azo atao avy amin'Andriamanitra raha tsy avy amin'ny alalan'ny finoana, satria io misabatra roa lela entsika mamakivaky izao fiainana izao. Ka natoa inona onjam-piainana ry havana, natoa inona tafitrana rivo-doza eo amin'ny fiainanao dia ianao ilay samy teny amin'ny finoana manao hoe mitsara ary taddio ihany koa fa ny eny sy amenina, ny teny rehetra voalazan'Andriamanitra dia finoana, dia io no mampiavaka atsika asy ianao. Izao tontolo izao dia tsy manana ary tsy mahafantatra akory ny halehibehan'izany finoana izany ry hava-malala. Fa androany dia mila nanako sy mila nananao io finoana io, noho izany mahazo toa mihaino toriteny. Fa amin'ny alalan'izany no tena ampitombo ny finoanao. Aza variana amin'ny zava-tsy ho an-tany ry havana, aza variana amin'ny problemanao fa maniry fa fa aleo maniry ny zava-panahy. Izay ilay voalazan'ny tenin'Andriamanitra manao hoe ovahako, avahako ny manompo sy ny tsy manompo ahy. Samy hafa mihitsy ry havana ny olona anankiroa raha samy miatrika olana. Ny anankiray mandeha amin'ny fahalalany sy ny heriny, fa ny anankiray kosa mandeha amin'ny finoanan'Andriamanitra. Dia inona no hitantsika? Ny mandeha amin'ny finoanan'Andriamanitra dia tena hoe azo antoka fa adidin'Andriamanitra. Fa voasoratra hoe ny zanako sy ny asan'ny tanako izy dia aoka adidiko ihany. Noho izany ambarako aminao androany ry havana fa raha miorina amin'Andriamanitra, amin'ny Jesosy Kristy ny finoanao, dia izao no voalazan'ny tenin'Andriamanitra manao hoe fa na dia mamaky ny lohasaliko ny fahafatesana aho zao dia tsy atahotra ny lozanjo aho, satria Andriamanitra no miaraka amiko. Satria voasoratra ihany koa hoe raha Andriamanitra no momba anao iza ny atohatra anao. Ino an'izany teny izany ve ianao? Iaino izany tenin'Andriamanitra izany ry havana? Fa ny zavatra rehetra dia tsy afaka misaraka amin'ny zavatra rehetra tsy afaka misaraka amin'ny finoana. Noho izany katsao tadiavo ianaro ary iaino ny finoana ry havana. Fa tsy misy zavatra azo atao ahazoana sitraka avy amin'Andriamanitra raha tsy amin'ny finoana. Koa dia manala finoana ary, fa ny olona manana finoana dia mahazo matoky fa izay rehetra katsahany dia tanteraka avokoa ary omen'Andriamanitra azy. Fa izay rehetra mazoto mitady sy manatona an'Andriamanitra ihany koa ry havana dia tsy maintsy mino fa misy izy ary domen'Andriamanitra azy ny soa sy ny valim-bavaka izay tadiaviny rehetra araka ny tenin'Andriamanitra. Dia hoe tanteraka avokoa izay rehetra, ho tanteraka avokoa izay rehetra mazoto ary mitady an'Andriamanitra. Fa izay rehetra mitady azy dia tsy misy miala-maina. Dia matoka ry havana fa voaraintsika izany tenin'Andriamanitra izany ho azy rehetra ny voninahitra. Amen. Alleloia. Mankasitraka indrindra ny zoko fiainana koa tao anatin'izay toriteny izay noentin'izay, dia Andriamanitra manakaipahasoavana hamarifidianao dia mitombohozitra, dia mitombo fahasoavana hatrany hatrany maherezatra any amin'ny asany toa. Halleloia. Finoana Hebreo 1:20. Tiako be mihitsy nitony an'ity teny ity androany satria
misy zavatra azontsika raisina ngeza be ao anatin'ity toriteny ity androany a. Hebreo toko faharaiky amby volana dia ny fahaenina. Hoy ny ten'Andriamanitra, fa raha tsy amin'ny finoana dia tsy misy azo atao azahoana sitraka aminy. Fa izay manatona Andriamanitra dia tsy maintsy mino fa misy izy, sady mpamarosoa izay mazoto mitady azy. Raha tsy amin'ny finoana dia tsy misy azo atao azahoana sitraka aminy. Ny zavatra fandraisan'ny olona n'izany teny izany a, dia ohatrany tsisy ninona atao afa-tsy mino. Ary be dia be ny olona miteny amin'izao fotoana izao. Be dia be ny mpitolo filazantsara amin'izao fotoana izao miteny hoe tsy ilaina zavatra be dia be izany ny fiarahana amin'Andriamanitra. Tsisy ninona ilaina afa-tsy ny finoana. Dia izay. Inona ary ilay atao hoe finoana? Ny atao hoe finoana ve a dia avy amin'ny teny hoe mino ihany. Hoe ny finoko anao tompo a, za tompo a mino anao. Ary raha ohatra tena inona ny olona ianao ve mino, dia ny famaliana hoe za mino ve, mahatonga antsika voavonjy. Vitan'izay ve a, ary misy milaza mihitsy hoe finoana fotsiny ilaina dia makany an-danitra. Rehefa mino an' Jesosy fotsiny ianao dia makany an-danitra. Dia andao ary tsika hitety an'ireny bara ireny amin'izao fotoana izao. Dia ireny olona mamo ireny dia ndondomitsika ho foko. Ahoana izay? Ianao hoe mino an' Jesosy? Za tsy hena mino mino an' Jesosy, misy izy. Inona ntsony moa izany ny fitoriana atao? Ianao hoe mieritreritra hoe misy fitoriana tokony mbola atao nefa ny olona ary mino. Ary inona ny ilaina? Finoana. Dia lasa morain'ny olona tanteraka mihitsy ny fiarahana amin'Andriamanitra hoe rehefa mino fotsiny ianao a, dia mino. Misy karazana filazantsara anankiray miparitaka mihitsy amin'izao andro, amin'izao taona 2024 miakatra izao. Ity ilay endrika fitoriana filazantsara dia manamaivana ny olona ny amin'ny filazantsara. Milaza amin'ny olona fa mavesatra ny filazantsara raha misy an'izao. Eo tsika ny tokony mila mitandrina. Be dia be mihitsy izao ny mpitolo filazantsara miezaka milaza sy miteny amin'ny olona fa tsisy ninona ilaina afa-tsy ny finoana ny Kristy ny mahavonjy. Marina nefa izay fa fandraisan'ny olona ilay atao hoe finoana no tsy fantatry ny olona. Ao ambadika izany finoana an' Jesosy izany ry havana, be dia be ny zavatra entin'izany atao hoe finoana. Fa tsy hoe mino, ianao ve mino? Za aloha mino. Atsakany tanàn'izay mino an' Jesosy? Za mino. Mino anao fa misy izy a? Ie, za mino. Any an-danitra izany ianao. Ohatr'izay nge zany zao zany ny fitoriana filazantsara tena eritreretin'ny olona fa mety. Ary izany zao ny fitoriana filazantsara tena mahafinaritra ny mpino sy ny mpiaino. Aza fiasarana ny olona fa teny fotsiny izy fa rehefa mino izy, mino an' Jesosy izy, dia izay ny famonjena. Tsisy tsy mino an' Jesosy izany. Ary nizaniza manaiky fa misy Jesosy. Nizaniza manaiky na dia ny farany ny atao hoe manam-pahaizana tena miaiky. Izany Einstein izany tena ny haiko hoe misy fiandriamanitra ozy ny olona. Dia izao ny teneniny hoe za mino fotsiny ozy izy fa tena eto amin'ity zao tontolo izao ity misy hery anankiray ambony no ny herin'olombelona. Ary io dia tena ambony lavitra noho ny fahalalantsika sy ny herintsika. Entin'ny tenenina fa io Jehovah, io Andriamanitra. Tsy voatery fantatry ny olona nge hoe Jehovah io e. Ny zanak'Israely nge rehefa niaraka tamin'Andriamanitra ireny vao tenenina fa androany ataoko fantatra ireo fa Jehovah nge ny anarako e. Fa tsy toy e, tsy toy fotsiny e. Nizaniza mino an'Andriamanitra. Za ate, fa ny fitenena hoe ate dia efa mino izy
fa misy ery anankiray tsy nohony ny fisiny de ate izy de mino ihany izy azonareo le izy za ndray atea mino ihany izy hoe misy Andriamanitra fa ambaniny de tsy nony tsy ny finoana hoe fahafantarana hoe misy Andriamanitra no mahavonjy ho le ten'Andriamanitra raha vakitsika aza manaiky voafitaka tsika ry havana aza manaiky voafitaka tsika ny fiarahana amin'Andriamanitra ry havana mahafinaritra ny fiarahana amin'Andriamanitra de misy tokoa ny zavatra zay tsy maintsy arahana miaraka aminy fa tsisy mihitsy hoe hiaraka amin'Andriamanitra anao de ho any an-danitra ianao de zay tianao atao de ataonao fa ianao ho any an-danitra de mety amin'Andriamanitra impiry ao amin'ny baiboly misy teny manasaraka atsika amin'ny nofontsika te ampikambana atsika amin'Andriamanitra ny hanoerantsika ny nofontsika mba handresen'ny ny fanahintsika raha atsika amin'Andriamanitra impiry ao amin'ny baiboly no miteny fa tokony andany nofontsika isika zany ke de efa zavatra ngezabe Andriamanitra hatramin'ny famoronana namorona ny olombelona Andriamanitra niara-ny fironon'Andriamanitra talohan'ny olombelona hazo anankiray eo afovoany sa tsy hazo ny olombelona hoanina mbola tsy nisy ny olombelona de nataon'Andriamanitra io hazo io nampanirian'Andriamanitra teo afovoan'ny sa ary rehefa tonga ny olombelona efa naniry io hazo io efa nisy voany hazo io ary no tenen'Andriamanitra azonareo hoanina ny zavatra rehetra fa ny hazo eo afovoan'ny sa tsy azonareo hoanina fa maninona ary Andriamanitra manao an'izany satria Andriamanitra tia akatoavina ry havana malala Andriamanitra tia akatoavina hatrany amin'ny famoronan'Andriamanitra de tian'Andriamanitra ary toetran'Andriamanitra zany akatoavina izany zany fankatoavana zany tsy afa-misaraka amin'ny fanarahana an'Andriamanitra ho le ten'Andriamanitra raha tsy amin'ny finoana de tsy misy azo atao azahoana sitraka aminy fa izay manatona an'Andriamanitra de tsy maintsy mino fa misy izy sady mpanisy soa mpamaly soa izay mazoto mitady azy izay mazoto misy tsy mazoto mitady azy amin'inona ny ananantsika mpahazotoana mitady an'Andriamanitra de amin'ny fitiavantsika manantona azy amin'ny fitiavantsika mankatoa azy misy raka vaky tena vanatsika amin'ny Hebreo hoe tsy tokony hamaivamaivantsika mihitsy ty ten'Andriamanitra ty tsy tokony hamaivamaivantsika mihitsy izao fiarahantsika mandeha miaraka amin'Andriamanitra zay fa misy fifehezan-tena ao misy fahononan-tena ao izy Paoly hoy Paoly hoe ny rehetrarehetra mpiazakazaka de miditra amin'ny tany fiazakazahana zaho izy azakazaka fa tsy hanao kitotoa inona tsy fanaovana kitotoa de vakeo ny Galatianina sy ny Efesianina sy ny rehetrarehetra any amin'ny Korintianina ny momba ny fitondran-tena araka an'Andriamanitra takian'Andriamanitra araka ny soratra nataon'ny Paoly araka ny epistily soratan'ny Paoly fa betsaka ny fifehezan-tenao ry havana malala betsaka ny zavatra tena lalovana iaretana mba hahafahana miara mandeha amin'Andriamanitra fa tsy vita moa za mino an'Andriamanitra sady mifoka sigara ako ny sotroko ny divin sotroko ny labera za fotsiny mino an'Andriamanitra de ho any an-danitra ny fanazavako anao an'izany tsy mampitahotra anao na mitenanao fa tsy azo idirana ny lanitra fa mitenanao kosa fa sarobidy eto amin'ity tany ary sika ry havana mitomandy tsy mahazo miaina eto anao raha tsy kapohana ianao mianatra mitomany raha tsy mizaza tsy mitomany zany velesiny sazy famina aloha velesiny-drasazy aloha vo mitomandy vo azo ekena fa velona ary miaina eto amin'ity ny idiranao eto amin'ity tany ty ary ry havana ranomaso nefa jereo ty fiainana eto amin'ity tany ty betsaka ny teamony tena te hiala eto fa leo eto amin'ity tany ty de hiditra ny lanitra ve de tena hoe tena mino za mino fotsiny mino an'Andriamanitra tsisy zavatra be lehibe ilay za fa mino fotsiny tsika anaovy ny akanjo zay tianareo anaovana hoany zay tianareo hoanina atao fitondran-tena zay tianareo zay fiteny tianareo atao fa tsika ho any an-dany mba mailomailo isika rehetrarehetra de samy mahafantatra tsika fa raha misy eo ohatra nde teny hoe montre tsika ohatra misy montre
tena montre de marque dia atoke misy montre de marque 700 €. Dia misy réplique an'iny vita sinoa dia mitovitovy mihitsy 30 €. dia ianao ve tia azo marque tena izy dia azakazaka any amin'ilay 30 €. Fantatrao zao fa tsy mitombona azoazo mora zany raha tiana ty vrai marque ty. Fa be dia be ny olona miazakazaka makany amin'le filazantsara mora dia mora sady ho any an-danitra ianao no ataonao daholo zay tianao eto amin'ity tany ty tena zay tiana dia za miteny anao hoe mba mailomailo sao vao fitaky ianao. Hebreo 3:10 tandremo ry rahalahy fa andreo isy aminareo anana fo ratsy tsy mino ka hiala amin'Andriamanitra velona fa amin'ny fananara isan'andro raha mbola atao hoe anio fa andreo isy aminareo tonga mahafo noho ny famitahany ota. Efa tonga mpiombona amin'ny Kristy isika raha mihazona mafy ny andohan'ny fiandohan'ny fatokitsika hatramin'ny farany. Raha atao hoe anio raha ian'ny feonareo dia aza manamafy ny fonareo tahaka ny tamin'ny fahasosorana. Fisa moa no nahatezitra azy rehefa nandre? Tsy izay rehetra nentin'ny Mosesy niala tany Egypta va? Ary izy nahatezitra azy 7 taona tsy izay nanota va? Ka dia niapatrapatra tany any efitra ny vatany. Ary izy nianianany fa tsy hiditra amin'ny fitsarany afa-tsy izay tsy nanaiky. Ka dia hitantsika fa tsy nahazo niditra izy no izy ireo no tsy finoany. Dia valiko ary raha misy olona miteny hoe finoanan' Jesosy fotsiny dia ampy akarina any an-danitra. Ny zanak'Israely hoe tsy ninoan'Andriamanitra. Tena nino ireo fa tsy le mino amin'le mino le zavatra resahana eto fa tsy niditra ireo izy noho ny tsy finoany. Ireo moa mifantatra amin'ny fisian'Andriamanitra. Ny finoana tsy hoe fahafantaranao fotsiny fa misy Andriamanitra dia miteniny hoe mino fa misy izy fa tsy nahazo niditra ireo noho ny tsy finoany. Inona le tsy finoany? Tsy nakatory teny amin'ny tany efitra. Men'Andriamanitra lalàna fa tsy nakatoa dia tsy tafiditra. Hebreo 4:4 anoizako azy 2 eo ambany eo ihany. Ka na dia mbola misy teny fikasana fa hiditra amin'ny fitsarana isika dia aoka isika tahotra fa andao mba misy eo aminareo koa tsy mahatratra izany. Na dia eo aza ny teny fikasana fa ianao hiditra dia ohatra ianao atahotra ihany sao ianao tsy hatratra ny teny fikasana. Averiko afakiko toizako fa isika koa dia nitoriana filazantsara tahaka ireny ihany kanefa ny teny izay efa reny dia tsy nahasoa azy satria tsy niaro finoana teo amin'izay nandre. Misy telo kely dia izao ny dikan'ilay izy hoe satria ny nampiraisy ny finoana satria tsy nampiraisy ny finoana tamin'izay nandre izy. Inona zany ny hevitra ilay nandre eto ka dia hitantsika ka isika koa dia nitoriana filazantsara tahaka an'ireny ihany kanefa ny teny izay reny dia tsy nahasoa azy. Io tenin'Andriamanitra io tsy voatery hahasoa io. Ny tenin'Andriamanitra dia tsy voatery hahasoa. Misy ny eno zany teto ny eno takatsika ihany fa ny teny izay reny dia tsy nahasoa azy satria naninona? Satria tsy niaro finoana. Inona ary le finoana eto? Ny finoana eto fankatoavana. Re ihany zay mahatonga antsika mivavaka hoe tahio izay Jesosy mba hompiaino mpakatoa fa tsy hompiaino mpanadino. Samy mihaino toriteny. Ny mpiaino mpanadino tsy hisy efehany aminy toriteny fa ny mpiaino mpakatoa zay tononona aminy dia tanteraka aminy. Halleloia. Zay tononona aminy dia tanteraka aminy. Ny finoana ry havako dia fankatoavana. Ary raha miteny ny tenin'Andriamanitra ny amin'ilay Hebreo vakitsika teo hoy izy hoe fa raha tsy amin'ny finoana dia tsy misy azo atao aza manasitraka aminy. Fa izay manantona an'Andriamanitra dia tsy maintsy mino fa misy izy sady mpamaly soa izay mitady azy.
ny fitadiavana an'Andriamanitra zany vokatry ny fankatoavana dia fitadiavana an'Andriamanitra mbola mifankatoavana ihany koa. Andriamanitra dia vonina ny isoa ny olona mitady azy mankatoa azy. Luka 7:20 nge vakiko. Luka 7:20. Luka 7:20. Ny famarana amin'ilay mpitondra teny na herinangataka. Luka 7:20 dia ny voalohany. Ary Jesosy nilaza fanoharana taminy fa tsy mety raha tsy mivavaka mandrakariva izy ka tsy reraka. Tsy mety raha tsy mivavaka mandrakariva. Mivavaka mandrakariva zany mankatoa manao sitrapon'Andriamanitra, miresaka amin'Andriamanitra, miara-mandeha amin'Andriamanitra, mandrakariva ka tsy reraka. Dia nanao hoe nisy mpitsara tao an-tanàna anankiray ary izay tsy natahotra n'Andriamanitra namena maso olona. Ary nisy mpitondra tena teo amin'izany tanàna zany izay nakao aminy matetika ka hoe miorariny amin'ilay mananady amiko aho. Ary tsy ndraiky izy aloha. Fa rehefa afaka izany dia nanao nakapo hoe na dia tsy matahotra n'Andriamanitra aza sady tsy mena maso olona ho ameko rariny ihany ny mpitondra teny fa manahirana izy fa andao ho avy mandrakariva izy ka hampasositra. Ary ny tompo aloha izay ilazainy mpitsara tsy marina. Fa Andriamanitra tsy hanome rariny olo voafidiny fa izay mitarana aminy andro aman'alina ary moa hitaretrretra fa izy. Lazaiko aminareo ome andariny faingana izy kanefa raha avy ny zanak'olona moa hahita finoana ety ambonin'ny tany fa izy. Valim-bavaka afon'Andriamanitra menantsika. Aza manahy ianao fa raha hitaraina amin'Andriamanitra andro aman'alina ianao tena omeny anao ny rariny. Ary misy fotoana aza rariny io tsy tokony ho anao. Fa satria ianao nangataka andro aman'alina men'Andriamanitra anao ny rariny. Ary izany tsodrano sy miteny amintsika rehetra aminaran'i Jesosy izay rehetra mitady ny rariny omen'Andriamanitra anao anie ny rariny. Men'Andriamanitra anao anie ny rariny amin'ny ady izay ho lalovanao. Men'Andriamanitra anao anie ny rariny eo anoloana izay fanditra aminao. Fa izao ny fanontaniana. Meko izay ilainao izy Andriamanitra. Meko ny rariny ilainareo. Meko ny fandresena raha fandresena ilainareo. Meko ny sakafo raha noaninareo. Meko ny rano raha mangetahetinareo. Meko ny vola raha sahiranareo. Meko ny akanjo raha tsy mitafy ianareo. Meko ny vady raha tsy manambady raha manantenareo. Meko ny zanaka raha momba ianareo. Aleloia! Fa mifanontaniana. Raha tonga Jesosy. Raha tonga eny amin'ny raha an-lanitra izy. Ary raha ohatra eny amin'ny fitoerany masina izy miondrika mijery moa hahita finoana va izy. Ny finoana dia fankatoavana ao an'Andriamanitra. Ireo olona izay nomen'ireo ve? Mialatsiny kely aho na fa marary masoko. Ireo olona nahazo fahasoavan'ireo ve? Inona no ao ambadika? Ankatoan'Andriamanitra ve ireo? Sa ireo mbola hiteny foana hoe tsika tsy mila manao an'izany, tsisy ninona mino fotsiny tsika dia ampy izay. Tsy ry havana. Amin'ny tenanao androany. Androantsika ankatoan'Andriamanitra. Izany ny finoana angatan'Andriamanitra amintsika. Izany ny endriky ny finoana, ny tohan'ny finoana. Raha mino an'Andriamanitra isika. Jesosy ny rahan'Andriamanitra hamonjy antsika. Ary isika reto teny amin'ny lisita farany, tsara fantatrao izany. Hoy Jesosy rehefa avy nanangona ny ondry teo amin'ny valy, andeha koa izy hanangona ny ondry, fa mbola manana ondry hafa hoentiny eto amin'ity vala ity. Izany hoe vao hango ny ondrin'Andriamanitra, vao mandeha maky izy, tsika izany any amin'ny deuxième position tsika reto. Teteny aminao fa fahasoavana izany tsika ho any an-danitra izany. Ianao aza mieritreritry izany hoe tsy nahita olona omena an'io lanitra io Andriamanitra dia ianao no nividiana. Fa tadidio fa raha nanala fanadinana dia après délibération vao nomena antsika hoe alao mena andreo ny lanitra. Na dia tsy afaka aza ny notin'ireo. Inona tsika? Tsika ingery avy na tafiditra anatin'ilay hafa firenena, tsika tafiditra anatin'ilay jentilisa ny tenen'Andriamanitra, vao mivoaka ny faritanin'Israely. Vao mivoaka ny fanjakan'Israely nge niza jentilisa daholo ny anaran'izany.
jaintilisa zany nge tsy olona maditra fotsy hoe zao tsika am'zany hoe jaintilisa be le vavy jaintilisa be le lehilahy fa taloha jaintilisa zany na manana mivavaka na tsara toetra na inona rehefa ankoatran'israely de jaintilisa ary isika zao de anisan'ny jaintilisa fa isika zao de anisan'ny nomen'andriamanitra toko fa ho any an-danitra raha eo misy raha ny zavatra takina amy zanak'israely tsy mitovy amy zavatra takina amitsika ny zanak'israely a efa voafidy tarana ka voafidy isika de zaza natsangana ary ny zaza natsangana ao anatin'ny tokantrano tsy manana droit aditra zany no mba miditra ny tokantrano de misy zaza natsangana ao de misy zaza tena izy zay zaza tena izy a manana foana mamaky vily manao inona efa zanaka foana io fa ny zaza natsangana mila mitandrina fa mora amin'ny dada sineny no manala azy ao a tsy de marary any dada sineny no le tena zanaka io a inona zany ny ilaina ataon'le zaza natsangana tsy vao mety tokony hitandrina misy amitsika mitady voafitaka ozy tsika hoe sminy fotsiny zay lanitra zany a sefa satsika zany e izany tsy mba hoandry anina ozy izy tarika salala tandremo ry avako zaza natsangana zasy ianao fa soavana ny afahantsika tonga eo raha tonga jesosy tsy ny hofaty amy zanak'israely fa ny raha an jesosy de nilatsaka teo ambony azo fijaliana ho atsika de inona zany ny tokony takano zany andeha hifokasigara sy sototoka ihany a satria ny lanitra efa nomenana satria za tena tsisy olo loatra anaty tsy nahita faty za andriamanitra etany an-danitra fa tsy za ve tokony iezaka ho ny tena andriamanitra am'le hebreo fa raiky ambe folo teo amaly soa an'zay rehetra mazoto mitady azy tandremotsika voafita-kariavana mahafinaritra be mihitsy ny za tena mitenanareo ny meny toriteny ety fa rak'izay tsy mahafinaritra ozy nareo teritery be misy zavatra misy toriteny mety mahafinaritra be anareo meno azy satria libra ho a ataovy daholo azy mety impiry tanore impiry andalo eto hoe fa za miteny anao fotsiny tandremanao voafitaka ary za nge mino hoe ianareo falifaly rehefa misy ohatra hoe mba hitako ihany matsy ohatra hoe za miteny zay zao miteny hoe tombitory a mendaontsika hanapahamasinana fa rehefa misy mpanompon'andriamanitra mitory aminareo hoe lainky zany reto fa azo atao daholy a tsy mijery zay akanjo zany a de hitako misy nareo misy aminareo hitako zange mba mijery andreny koa e so de venareo tsy mijery andreny hoe mijery zay mba hahafahana hoe tsy mora ange ty mitory fahamarinana ty tsy maintsy jerena daholo hoe inona reny no voateny miala any a mba hafahana miaro an'ire tondry reto be jerijery atao amin'ny facebook reto a de hitana misy commentaire sotra anao pastery tadidiko zany tamin'ny resaka nandrarana vaksiny teto taloha tsy resaka momba an'izay triny tsy diko tapaka ny fantaratsika fa mijery mpandriamanitra mandrisika ny olona anao an'le izy de misy aminareo hitako any de teny misaotra pastery zay vo nilamina ansaiko rehefa teneniny ianao eto amin'ny fandarina andramoka izao ry havana manana fahamasina asa ialao ny fijejojejoana de ohatrany hitanareo ohatrany hoe tery izy zany rehefa misy mpanompon'andriamanitra teny hoe oryavana tsisy didina akanjo lehilahy sy vehivavy zany tao ambe fa anaovina patalona zipona mini zipona short aminao de izinareo misaotra pastera fa zay vao milamina ansaiko fa zany efa sahako mifanamby aminao fa ny conscience anao tsy milamina any anaty conscience anao any anaty feo amin'ny fieritretanao any misy miteny anao hoe tena sura am'zany ve anao fa tena milamina be ny sainao hoe ho any an-danitra ianao ho any an-danitra tsika ry havana de milamina be zany io tsisy problème zany io aza vesarina n'zany ny olona nefa nisy olona nomboana teo ambony azo fijaliana jesosy aloha efa eo fa nisy mpianatra tapadoa teo ambony azo fijaliana hoaizy reny olo reny izy reo olona mitsangana manao akanjo fotsy lava reo le avany amin'ny fahaorim-be so de mba dinitsika zany any amin'ny apokalypsy zany de nahita ozy izy laso jereko zay teny zay manenina ngerama ty tsy mora ty mitahiry anareo amin'ny fahamasinany ty ravako fa tsika tsikivy ataontsika foana io alleloia
Apokalipsy toko fafito andiny fa telo ambin'ny folo. Apokalipsy toko fafito andiny fa telo ambin'ny folo. Ary anankiray tamin'olona namalika anao tamiko hoe iza moa ireo miakanjo fotsy lava ary avy taiza izy fa hoy iza tamin'ny tompoko ianao ny mahalala hoy izy tamiko ireo no avy amin'ilay fahoriana lehibe ary ny akanjo nosasana sy nofotsiana tamin'ny rahany zanak'ondry. Avaiza ondra olonareo avy nisotro divay sy nanara-damôdy sy nanao izay rehetra mety teto amin'ity tany ity izay tena tiana natao. Ry havana ireo ilay avy any amin'ny fahoriam-be. Inona moa izao ny fahoriam-be ihany? Ny fiaretana an'izany zavatra rehetra izany. Za tena faran'izay olona tia misotro labiera taloha. Ary efa nivavaka ohatr'izao nanomboka nivavaka iray volana ohatrany dia hoe dia fantatra hoe tsy azo hanina ity labiera ity satria toaka ity zava-mahamamy ity tsy mety amiko ity satria za hivavaka. Fa ilay goana labiera mbola tena tiako be mihitsy. Dia nisy amin'izay ilay labiera hoe bière sans alcool. Dia vita isakariva. Dia tena ao anaty problème sady anomboka alohan'ny ianao mivavaka hariva. Dia ilay tsirony mangidingity manindrotsindrona mivoaka amin'ny orona iny no tena tiako, tena plésirako mihitsy. Fa tsy ny lamina an'izay hoe mbola ohatry ny fahazaran-dratsika any izy ity tena tsaniko. Nefa tia ny vatako, tiako, natsaniko. Izay vao lamina ny conscience-ko. Ary tsapako ary milaza aminao androany fa tsy vitan'izany ny makany an-danitra ry havana. Hoe mino an' Jesosy fotsiny ianao dia efa milamina fa io lanitra izany tsy io lanitra izany no menantsika izany fa lanitra izany tsy. Midira Zaraely Bejanina sady tonga soelo anao fa albe izay mahita anao midira MP amiko ianao dia miresaka tsika fa tsy maninona ka. Ny MP akorado akiradio iny soratako io sady efa hiditra amin'ny famelabelarana moa fizarana fahatsapana moa tsika fa raha mety aminao iny soratako iny ny compteko dia amin'iny ianao Zarahely Bejanina na iza moa misy anao mivavaka tenao koa iza misy anao dia mba mifankalala eo tsika mba fantatra ny misy anao. Raha pitso ianao rehefa tonga dia tononona hoe Zarahely Bejanina avany aiza? Aleluia. Ry havana tsy baranahany ry havana mankany an-danitra. Izao ke ry havana ilay izy io afaka tenenina an'izany raha izay mampilamina ny sainao. Fa io nge tsisy tike indroe tike double ka hoe ataonao aloha ilay milamina be dia tsy mety hoe tapahako amin'izay tike fandroa fa marina ihany ilay teneniny ralarado. Tsy ralarado ranabavina Zarahely a Normandie hoy izy. Aleluia. Fa ny mahita anao izay dia tonga soa ianao. Dia ianareo ity teny meko anareo ity dia ity afaka ampieritreritra anareo izy ity. Matitoko faharoa ambin'ny folo. Hitanareo io tsy maninona. Afaka rehefa misy ohatra hoe resaka fitahiana be anao mivavaka fangataha-pitahiana sy ny sisitsika dia tonga eto nareo. Rehefa tonga amin'ny resaka lalàna didy sy ny sisa dia afaka miala eto aloha nareo tsy maninona. Satria mahatsara ny fivavahanao indrindra fa tsy any am-piangonana ary izay efa mivonona amin'izany natao andretrarehetra ity na hoeto ary ianao akatsodrano fotsiny ny alehanao eto isaky ny misy zavatra mba mahafinaritra iny tsy maninona fa ny tena hampalahelo ny tena hampalahelo dia sao ianao voafitaka ary sao ianao ka lasany amin'ny tsisy amin'ilay mandrakizay ity nge mandalo ihany matitoko faharoa ambin'ny folo nge vakitsika andiny fa raika amby efapolo. Matitoko faharoa ambin'ny folo andiny fa raika amby efapolo. Andiny fa raika ambin'ny folo. Matthieu 12:41. Alléluia. Matthieu 12:41 no vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ny olona tany Ninive hiara-mitsangana amin'ity taranaka ity amin'ny andro fitsarana
ka hanameloka azy. Fa nibebaka izy tamin'ny toriany Jona teny, nefa indro misy lehibe noho Jona eto. Andiny faharoa efapolo. Ny mpanjaka vavy avy tany atsimo hiara-mitsangana amin'ity taranaka ity amin'ny andro fitsarana ka hanameloka azy, fa avy tany amin'ny faran'ny tany izy iain'ny fahendren'i Solomona, nefa indro misy fahendrena misy lehibe noho Solomona eto. Zao ny zavatra mitranga. Ny mponina tany Ninive dia nanao erreur ngeza be. Nanao tsinitsinina ny didin'Andriamanitra. Nanao tsinitsinina ny fankatoavana an'Andriamanitra. Ary neka ho aringana ny mponina Ninive. Saingy nandalo Jona nitory. Afaka 70 andro ho ravana Ninive. Fa maninona ary ny 70 andro? Maninona tsirapetso? Nomen'Andriamanitra 70 andro ny mponina Ninive andinihan-tena. Ny mandiny teny io tsy mora. Ary mandiny teny io tsy vitanao androany alina io. Fa nomen'Andriamanitra 70 andro ahafahany mandiny tena. Mety ve zao lalana lehako zao? Ny vavaka nge ninon'Andriamanitra nge mponina tao Ninive. Tao aorianan'izay nibebaka Ninive, voavonjy Ninive. Hoy tena Andriamanitra, ho avy ny fotoana amin'ny andro fitsarana, ny mponina Ninive efa eo amin'ny toerana mpitsara. Tadidinao fa tsika rehefa voavonjy dia miaraka amin'ny Jesosy. Apokalipsy vetivety fotsiny jerentsika ny apokalipsy. Any amin'ilay izay maharesy, tsy haiko na fiangonana izy moa izy tsy tadidiko izay mety an'izay voalohany. Izay maharesy izay maharesy dia raha hipetraka amiko dia hanapaka izay maharesy izay maharesy amin'ny apokalipsy toko faharoa andininy fa 20. Izay maharesy ka mitandrina ny asaka hatramin'ny farany dia meko fahefana amin'ny jentilisa ary ahandry azy amin'ny tebisy ka hanorotoro azy toy ny fanorotoroana vilany tany dia araka izay efa nolaisiko tamin'ireko ary meko azy ny kintana fitarikandro. Isika rehefa tsika efa any aloha any any ariana any rehefa maharesy tsika miara-mipetraka amin'ny Jesosy tsika dia tsika indray mpitsara ny jentilisa miaraka amin'ny Jesosy. Rehefa izany izay mahatonga an'i Jesosy ny teny ho avy izy ny andro ny mponina Ninive hiara-mijoro hiara-mitsangana amin'ity taranaka ity andro ka hanameloka azy. Izany hoe mponina Ninive amin'io voavonjy. Fa le olona le taranaka eto, taranaka izy eto, taranaka Israely tsy nino ho tsaraina. Mponina Ninive izay ratsy noho izy no hitsara azy. Satria mponina Ninive rehefa avy tonga ny toriana hoe mibebay ianareo, raha tsy mibebaka eo dia ho ravaina. Tsy tenena koa raha tsy mibebaka fa hoe afaka 70 andro dia ho ravaina Ninive. Fizy no nalalany bebaka. Dia jerenareo mpanjaka vavy avy tany atsimo. Io mpanjaka vavy io ilay atao hoe mpanjaka vavin'ny Seba, ilay nandeha lavitra be nanatona Solomona ny hain'ny fahendren'i Solomona. Fahendren'i Solomona dia fahendren'Andriamanitra. Voavonjy io vehivavy io. Voavonjy io satria ny haino, ny fahendrena, ny haino, ny lalàna, ny didin'Andriamanitra mivoaka avy tamin'ny vavan'i Solomona. Fa io vehivavy io ho avy ny fotoana ny tena olana teto mantsy dia izao. Tezitra Jesosy tamin'ireto mpanolora-dalàna reto sy ny fariseho nitady famantarana foana. Fa tsy mety mino an'i Jesosy mihitsy izy ireo fa dia mila famantarana foana. Farany leo Jesosy. Rehefa tsy haino ary dia izao tsy maninona za izay nona. Fa hitanao izy Ninive, Jona natonga anazy nibebaka. Ary mpanjaka vavin'ny Seba, Solomona natonga azy miverina ny sainy hoe Jehovah ny tena izy. Fa za izy lehibe noho Jona ary lehibe noho Solomona fa nareo tsy nihaino anahy. Nomeri toko 7:1 amaranako azy tanteraka. Rehetra ny fizarana fatsapantsika. Ho Jesosy, hoy Andriamanitra, mandra-pahoviana
120 de ohatry efa tamin'izay mandra-pahoviana motsy fotsiny ty firenena ty ary mandra-pahoviana ny tsenony no famantarana rehetra zay nataoko teo aminy amela azy amin'ny arety mandringana ka movotra azy fa hanao firenena lehibe mahery noho izy kosa reto aringana fa tia atao firenena lehibe inona ny tombondreo inona na samihafan'ireo i Mosesy nino an'Andriamanitra nakatoan'Andriamanitra nanao zay tian'Andriamanitra reto olo reto namotsy fotsy an'Andriamanitra tamin'ny tsy finoana zany hoe namotsy fotsy an'Andriamanitra tamin'ny tsy fankatoavany mandra-pahoviana ary ianao antaniko androany mandra-pahoviana ianao ny anao tsinitsinina an'Andriamanitra mandra-pahoviana ianao tsinitsinina ny didin'Andriamanitra mandra-pahoviana ianao tsy ankatoa an'Andriamanitra mipetraka aminao ny fanontaniana androany matoka fa voarainao zay hafatra matoka fa voarainao ny hafatra zay voaraintsika androany izay mino an'Andriamanitra dia matoka fa mino izy manaton'Andriamanitra dia tsy maintsy mino aloha fa misy izy sady mpamaly soa izay mazoto hitady azy raha tsy amin'ny finoana tsy misy azo atao azahoana sitraka aminy daoka ataon'Andriamanitra ny finoanan'Andriamanitra dia ny finoanao ny fisian'ny fiainana mandrakizay ny finoanao izay zavatra rehetra mifanaraka tokony atao mba hatongavanao amin'izany mino fa mazava aminao zay androany mba misy amintsika izy ara-pahatsapana dia afaka miantso izy amin'izao fotoana izao misokatra ny messengerako radio aty radio efa nisoratako teo raha misy izy ara-pahatsapana dia afaka miantso izy amin'izao fotoana izao dia manana ray minitra izy amina fahatsapana tsy voatery ny groupe zay maharesy tsy voatery rahalahy-tojo rery fa na izy ianareo mpijery tetika manana ny zavatra ho lazaino dia afaka miantso ana amin'ny messenger radio aky radio dia mizara fahatsapannareo inona ny nakasika anareo inona ny tena voarainareo zareo ao anatin'ny ray minitra zany tahaka an'izao ataon'ny rahalahy-tojo zao no ataonareo tompo rahalahy-tojo inona ary ny voarainao androany ianao ny fitenenana Jesosy pastera dia makasitraka anareo mianobata amin'ny toriteny fa nahafinaritra sady nakasika zavatra tena misy nandraisiko androany dia le resaka hoe momba resaka finoana mihitsy hoe tena betsaka no manao ohatrany hoe manambany zavatra hoe finoana fa dia hoe mino fotsiny misy Jesosy dia efa izay zany dia atao ihany ny fahazaran-dratsy rehetrarehetra misotro toka mifogasigara sy ny sisa tena veronina hoe baranahana be ny lanitra nefa tena zava-dehibe ary fahasoavana ary ny ahafahantsika miditra ny lanitra dia tena hoe betsaka amin'ny tsy tonga saina fa soraka an'Andriamanitra sy koa mitonga saina izy io dia voninahitra ho anazy iry zany dia iny Jesosy tsika rehetra Alléluia mahafinaritra azy teny mitonjo farany hoe misy ny tonga saina misy ny tsy tonga saina izy dia misy ny tonga saina isika eto tonga saina ka ary za mahatoky sy mino fa mba nampiverina saina koa zany toriteny zany dia mba tonga saina koa ianao halleloia akaiky Jesosy ao avy Jesosy tsy possible mihitsy zany hoe arakaraka ny havian'i Jesosy sy hamafisan'ny fakapana ratsy ataon'ny devoly izay mandrovotry no hamoramora sy gorakora ny fandehanantsika any an-dàna fa voame raha ohatra ataoko hoe zato ny fakapanana hatrehana tamin'ny taona 20 roanjato tamin'ny taona 90 telonjato tamin'ny taona 2000 za mitena hoe fa arivo izy amin'izao fotoana izao mila hitandremantsika koa nahoantsika ny voame izao vao gorakora ry afaka manara ho tahiny tompany antsika rehetrarehetra fa tsy misy zara-pahatsapana ntsony alleloia dia tahiny tompo ary misaotra ny toditsika ny zara-pahatsapana ataontsika enohira anankiray ataontsika terititsaka ny avy mitory resaka lalàna sy didin'Andriamanitra tsika dia ty foana mba ataontsika terity andao mba ataontsika izy androany hotandremantsika amin'ny fifaliana hotandremantsika amin'ny fitiavana izany didin'Andriamanitra alohan'ny olona tsy tandrina zandra zay ny tiany alohan'ny olona ilamina raha ohatra izay ny hitany famapetiny fiainany fa tsika ravana tsy mampilamina antsika izany mandeha gona mandeha amin'izay tanin'ny kibotsika izany tsy mampilamina an'izay tsika izany alleloia zakivy andao hitandrina didin'Andriamanitra foana fa tian'Andriamanitra izay tia anky hoe ten'Andriamanitra dia hitandrina ny didika koa nahoana tsika tsy hitandrina didin'Andriamanitra nataon'Andriamanitra inona eo ary ireo didin'ireo raha tena antsika tsisy ilana mitandrina andreo ary tsisy ninona atao amin'ireo miantso moa raha navavitsika invilénao Rodriguez fa tsy mety tafiditra tsy haiko nanolo connexion nanonina fa alao hiandry anazy irapely aloha tsika mety mbola tafiditra eo ihany izy raha tafiditra izy dia izy no ampidirina tsy tafiditra izy dia hieno ira avy hatrany isika
rehetrarehetra lasoatsoko izy a. Halleloia. Tany tompo a ranambavy Rodriguez afaka miteny venao amin'izao fotoana izao maheno. Menanao ny fitenenana. Lasa ny connexion. Ratsy ny connexion a. Tapahantsika satria ratsy ny connexion. Dahoatsika avy atrantsika dia hiditra amin'ny heloiritsika. Ao inatiritsika dia vavaka avy hatrany tainy Jesosy aritsika rehetrarehetra. Sitraponao tompo nomanikyo, sitraponao tompo notilikyo, kaninonenonanzo eo amin'ny fiainako, sitraponao tompo atokisako. Ianao ilay naparizo tontolo izao, inimbolanao no nanolotra ny zanakao, satria tsara ianao, tena tsara ianao, satria tia ianao, nanolotra ka sitraponao tompo nomanikyo, sitraponao tompo notilikyo, kaninonenonanzo eo amin'ny fiainako, sitraponao tompo atokisako. Initiza penota simenchika, fanujasinao, jefali ni bipaka, sachi sajanao, tena sajanao, sachi tiayanao, sinolocha kami sitraponao tompo nomanikyo, sitraponao tompo notilikyo, kaninonenonanzo eo amin'ny fiainako, sitraponao tompo atokisako. Zao tontolo izao tonaditra mafiatoka, nifady anso ianao, isanandro tsy tapaka, satria tsara ianao, tena tsara ianao, satria fitianao, fitiavana ianao, ka sitraponao tompo nomanikyo, sitraponao tompo notilikyo, kaninonenonanzo eo amin'ny fiainako, sitraponao tompo atokisako, kami sitraponao tompo atokisako. Anna Jesosy,
Misaotranao zay Jesosy malala ny amin'ny mpitiavanao. Misaotranao zay Jesosy ny amin'ny fataterahana fotoana teto androany. Misaotra Jesosy satria tsy tapaka ny fandarana. Zava-dehibe ho anay izany Jesosy. Misaotra afaka mbola napita indray izany hafatra izany. Eny Jehovahandriamanitra. Re tsy mora tokoa no mitory sy mamoaka an'izany teny izany. Satria tsy izany ny ilain'ny olona zao. Nefa Andriamanitra ny antom-pisiana eto dia ny anao izay tianao sy ny amoaka hampita ny hafatrao Andriamanitra. Raha ny hanomezana fahafapon'ny olona moa Jesosy izao fandarana izao, inona moa no tokony hitoriana izany Jehovahandriamanitra? Fa ny sitraponao araka izany izanonao ataonay eto. Ho anao anie ny voninahitra. Na mafy izay tamin'ny alalan'ny teny androany. Na mafy izay tamin'ny alalan'ny fandarana androany. Nampiasainay ny telefoninay, nampiasaina ny connexion, nampiasaina ny mozika. Jehovahandriamanitra anjaranao ny sisa. Irao ny fanainao masina. Irao ny fanainao masina. Hanondraka ny teny. Mba hamoa any am-pon'ny olona tsirairay avy izay nandray. Marina tokoa ny teninao teo Andriamanitra fa tsy mahasoa ny olona izay tsy mandray ny teny na dia nieno azy izy. Io izany olona izany mba handray ny teny amin'ny finoana. Aoka mba hiaro finoana ny fandrenesan'ny teny. Oka Andriamanitra. Halleluia. Oka Jehovahandriamanitra mba tena hoe hiaro finoana. Akatoa, hiaro fankatoavana. Mba hompian'ny mpankatoa. Mba hatonga ny tenin'Andriamanitra tanteraka amin'ny fiainantsika ravana dia atao hampitsika fankatoavana. Fa mba tonga ny tenin'Andriamanitra tsy mety tanteraka amin'ny fiainana, tsy miaso amin'ny fiainantsika satria tsy arahantsika fankatoavana izany. Saotra Jesosy. Ho anao ny voninahitra, tena ny haja ny saotra. Efa hatramin'izay dia mandrakizay. Be zavatra tsy voalazako teto Jesosy. Nefa raha izay voalazako ihany no tanteraka dia kely dia kely nitakatry ny fisainako sy ny fahalalako. Jereo, tsinjovy, ny tsirairay avy izay tonga teto androany. Isa-tokantrano isam-batan'olona izay rehetra irin'ny fony Andriamanitra. Mety misy olona tena mila ny famonjenao, mila valim-bavaka, mila fitahiana. Meo azy izany Andriamanitra satria fantatro fa ao aminao izany. Azavenao misy fatiantoka na ho diso anjara izay rehetra tonga teto. Voninahitra ho anao hatramin'izay dia mandrakizay. Halleluia. Amen. Ivavakantsika amin'izao fotoana izao an'ny firenena. Ndao mpandrotsika na vavisika Erika ivavaka ho an'ny firenena. Taitopo Erika, anao ny fitenenana. Tain'i Jesosy pasitera dia tain'i Jesosy efa tsirairay azy mbola manaraka tsy tapaka an'izao famakafenenana amin'izao indray dia ara hivavaka isika ho an'ny firenena sy ny famaranana mantotoana. Jesosy malalo mbola misaotra anao indray izay, misaotra satria mbola nahazo dia ny teninao na ny hafatrao tamin'ity androan'ity Andriamanitra. Misaotra ny amin'ny fiarovanao ny connexion tsirairay avy tabatabaka satria matoa izany teny izany Jesosy mbola reniny sofinay androany dia mbola tianao etefa sy hampankatỳ am-ponay lalina tokoa izany teny mamy avy aminao izany satria avy amin'ny finoana tokoa Andriamanitra no ahafahanay mankatoa, ahafahanay mino anao dia isaoranay izany teny izany Jesosy satria tena hoe mampianatra anay indray ianao mbola hankatoa bebe kokoa ny teninao, mbola hitandrina ny teninao, hiaino ny teninao satria indraindray dia Jesosy indraindray dia Jesosy aminay tsirairay avy eto mety mbola mpiaino, mpanadino fa tsy mpankatoa ny teninao dia angatanay Jesosy malala ny fanana masina ampidina izany teny izany tanteraka aty anatin'ny fonay mba ahaizanay mankatoa Jesosy mba ahaizanay tena mandray ny teninao, mandray ny hafatrao, ahaizanay tena mitandrina ny didinao Andriamanitra satria izay ihany no hitombon'ny finoana aty anatinay dia aoka Jesosy izany teny izany hamovoatsara, hamozato avena aty anatin'ny fonay lalina ka tsy ala aty anatinay ka atonga anay Jesosy hisaintsaina izany teninao izany lalina foana, tonga anay tonga saina raha mbola misy mbola manadino, raha mbola misy mbola variana Jesosy dia mba hibanjina an'ilay teninao, hankatoa izay lazainao Andriamanitra satria fantatray fa fankatoavana ny teninao ihany ny ahafahanay
mahafanay mandray finoana avy aminao, ahafanay mitombo ny finoana ty anatinay. Dia isaoranay ianao zany teny mamy zany Jesosy malalo, ary ny angatanay ankehitriny Jesosy dia mbola hitondram-bavaka amin'ny firenena indray mangataka ny hery fananao masina izay rotsaka ao anatin'izany firenena izany Jesosy malala, satria firenena tena hoe anisan'ny be mpivavaka Jesosy nefa ny ohatran'ny hoe kely zany ny finoana misy ao Andriamanitra, ohatran'ny tsy ampy finoana ao anatin'izany firenena izany, satria ianao mahita fa tena mahantra ny firenenay mbola ao anatin'ny ady, ao anatin'ny olana, ao anatin'ny fahotana maro ihany koa Jesosy, tsisy miafina aminao zany, mbola manopy roa ny firenenay Andriamanitra. Dia rehefa mamindra fonao zany firenena izany Jesosy, mamindra fo amin'ny firenena malagasy ianao, ary tsay ao Jesosy rehefa namasinao mba hampifono vahoaka malagasy mba hitodika hitady anao, satria mila anao ny vahoaka malagasy, mila anao ny firenenay Andriamanitra, mila ny fankatoavana ny teninao zany firenena izany Jesosy, tsy hoe hamolotra fotsiny fa tena mifolalina tokoa Andriamanitra. Dia ampianary ny vahoaka malagasy tena hakatoa tsy hain'ny teninao fa fiainona ny teninao ihany no ahafahan'izany firenena izany mandroso, ahafahan'izany firenena izany mivoaka mpandresy, ahafahan'izany firenena izany mivoatra miala ny fahantrana, miala ny ady sy ny olana maro samihafa Jesosy malalo, satria ianao rery ihany Jesosy ny azo hitokiana, ianao rery ihany ny fahamonjena amin'izany firenena izany. Dia kasio ny fony vahoaka malagasy na hitodika aminao Jesosy, dia rehefa mamindra fonao Andriamanitra, mamindra fo an'izany firenena izany Jesosy, mamelany hery ny firenenay, satria ianao rery ihany no antenainay hamonjy an'izany firenena izany. Dia misaotra Jesosy malala tamin'izany teny izany, satria izany teny izany matoa mivoaka tao am-bavan'ny mpanomponao, dia tianao voakasika amin'ny tsirairay avy, tianao hiapaka amin'ny tsirairay avy. Dia raha atory izay Jesosy dia atory amin'ny mpilaminana ty adanana, atory amin'ny alalan'ny teninao, ka tena hoe hitoetra ty anatinay izany teninao izany. Dia voninahitra ho anao rery ihany. Aleloia, amen. Aleloia, mankasitraka indrindra amin'ny ranam-bavintsika Erika tao anatin'izay vavaka izay nentin'izay vavaka amin'ny firenena. Andriamanitra manakaripasoavana maro fitianao, mitombositra dia mitombo fahasoavana hatrany, dia maherezatra any amin'ny asan'ny tompo. Misaotra antsika rehetra ihany koa tonga niaraka taminay teto naharitra ny hatramin'ny farany tapitra ny fandarantsika. Raha mbola tsy tonga eny amin'ny raolanitra Jesosy dia eo an'eto indray tsika rapitso amin'ny ora mahazatra amin'ny 7 ora sasany. Ary raha tonga moa Jesosy dia eny amin'ny raolanitra eny no rendez-vous antsika, ary tahiny tompontsika firenena somatsara ihany koa. Aki-radio.point radio12345.com, aki-radio.point radio12345.com, mbola ahafahanao miaraka aminay tapitra aza ny fandana, satria ny radio antsika dia mandeha andro aman'alina, misy torotensika ny adiny 3 amin'ny 4:07 maraina, amin'ny 4:07 rana. Samia tahiny tompo daholo tapandriamandry bonne journée koa rapitso tahiny tompontsika mianakavy. Amen.